Miteraka voka-dratsy ny maro izay faratsiany lalana ao amin'ny tanàna Namboto Manjaka miazo ny renivohitra izay isany amin'izany ohatra ny fahavitsin'ireo fiara-pitatitra mampitohy ny commune Namboto Manjaka amin'ny renivohitra. Vitsy izy ireo no miasa satria ratsy ny lalana. Etsy andanin'izay ihany koa manararaotra ny mpitatitra vao amin'ny 4 ora hariva dia hifampitadiavana ny fiara miazo an'izany tanàna izany. Tsy maraina, tsy atoandro, tsy hariva fa dia fijaliana sy fahoriana no iainan'ireo mpandeha makeny Namboto Manjaka endy amin'ny filaharana sy fisisiana bus. Ity arainao amin'ny sary ity izao dia amin'ny 4 ora tolakandro filaharam-be manomboka eo amin'ny farmasia eny amin'ny Havana hatreny amin'ny tobin-dasantsy Jovena, mpianatra, zazamam-behivavy be antitra dia tazana iny avokoa. Tsy ankitsitsy mihitsy anefa izay matanjaka sy be sandriany no tafiditra anaty fiara rehefa misy ny taxi be tonga. Tsy vitsy koa ireo olona torana mihitsy amin'ny fiandrasana filaharana toy ity tovolahy miaraka amin'ireto ankizy ireto. Efa ho adiny 2 izy no niandry ny anjara filaharany teto nefa mbola tsy nisy taxi be nipoitra. Ny antony mahatonga izao hoy ny mpitatitra dia noho ny fampitehan'ny lalana miala eo amin'ny sampana ara-malagasy makeo amin'ny tetezana Namboto Manjaka. Raha mitoa izao izy ireo dia tsy hisy fitanterana intsony eny an-toerana satria potika ny fiaran'izy ireo. Le lalana ratsy zany no tena olanay. Raha lalana tokony ataonay 10 minitra lasa atao atsasakadiny zany zao. Amin'izao dia le embouteillage makany tao seny tokony afaka makana lalam-baovao zay. Misy zany tômôbila zao mandeha dia mandeha zao maraina ny hariva izy miveriny tapaka ny resort vetivety eo betsaka amin'ny fahasimbana miteraky ny lalana izy. Lasa raha tokony anao tokony vita toro misimisy lasa taraiky amin'ilay lalana ka azo alina koa lasa mitombo ny lanin'ny tômôbila amin'ilay lalana ratsy satria mandeha moramora. Mangataka izay nanambarana an'ilay lalana. Manampitrotraka ny ratsy ny lalana ho izy ireo dia misy ihany koa ny embouteillage lavarendy izay maharitra ny amin'ny ora iray mahery any amin'ny digy noho ny fitohanana ateraka ny fivaliana makany Tosy izay tena tsy ahitan'ny tompony andraikitra vahaolana mihitsy efa hoenimbolana izao. Mba ny fampirarata amin'ireo tompony andraikitra izay hozy ireo ny mba andehananay amin'ny lalam-baovao rehefa amin'ny hariva fa valy boribory sy fanasaziana no arangarangan'izy ireo. Araka ny tsy litsofiny eny an-toerana dia misy mahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny filaharam-be amin'ny bus eny Namboto Manjaka eny. Ao ihany koa ireo mpitaky écolage hoy ny fitenenana mahazatra ho an'ireo bus tsara sitrapo miasa amin'ny kooperativa hafa nefa mody any Namboto Manjaka.